Iresaka vetivety ny sokady zandriny kosa indray tsika amin'ity baolina kely ity ho an'ny latsaky ny 12 taona ny ekipan'ny Netfoot izay andeha hiatrika ny fiadinana ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny latsaky ny 12 taona ny mondial pupille any Plomelay izany efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ity ekipa ity amin'izao fotoana izao. Nisy akoa ny baolina kitra Netfoot etsy Mahamasina no isolo tena Madagasikara any amin'ny fiadinana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona na ny mondial pupille ny Plomelay izay hotanterahana ny 5 Mey ka hatramin'ny 7 Mey 2024. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny Netfoot amin'izao fotoana izao. Fanomanana moa tsy hoe zao ireny nanomana resaka teknikement zany fa efa tatatany amin'ny 2 taona na 3 taona lasa tany efa nanomanana an'ireo ankizy ireo fanomanana teny ngizangizaka dia ahoana ny fomba natanterahana dia mba hatanteraka anazy hoe tena andihy mihitsy ny ankizy zany hitako hoe fanomanana an'ireo ngizangizatra. Amin'ny lafiny teknika manao any? Ya, ny lafiny teknika araka ny teneko amin'izay efa eny no fanomanana an'ireo ankizy ireo ary efa anisan'ny nandray anjara tamin'ny tournoi championnat ligue koa ireo ankizy ireo. Techniquement zany efa pare am'izay koa ny volo raha ny fahafantarako anazy ho ana ancien footballeur mety ny resaka centre de formation hitako hoe mety manana tombony satria ny condition d'entraînement tsy hitovy amin'ny condition nitsika ety mihitsiny any angamba ny mety misy fahasamihafana kely nefa zay zavatra zay no tianay ho comparena mihitsy hoe hatraiza marina ny fahafahan'ny ankizy ohatra ka ataona mitombony rehetra namagana. Ao amin'ny tanànan'ny Plugifan ao Plomelay no hiatrika ny fanitsanana ny ekipan'ny Netfoot Mata izay miray vondrona amin'ny Lideransan Sao Paulo avy any Brésil, Royal Excel avy any Belgique, Evian Savoie avy ao France, Toulouse FC avy ao France, AC Ajaccio, AOS Potin Château, Atletica Evans avy any Portugal ary ny ekipa voafatin'ny Plugifan mpampiatrano. 7 no mandrafitra ny délégationna ny Netfoot ka ny 12 amin'ireo ny mpilalao. Araka izany dia mbola atoavana ny miandry ity ekipa ity amin'ny fanomanana ny dian'izy ireo. Miantso ireo mpity baolina kitra sy malalantana araka izany ny mpitantana ny Netfoot mba hanohana azy ireo.